Fa ankalaza ny faefapolo taona nanipazan'ny tsipikanety be i Honorus Razafindratsima amin'ity taona ity hoentiny manamarika izany taona efapolo nanipazan'ny tsipikanety be izany ary dia ikarakara fifaninanana anasan'ireo mpankafy ny taranja tsipikanety be ny tenan'ny fahaenina amby roapolo sy ny fafito amby roapolo ny volana septambra izao eny Mahamasina. Makalaza ny Jobil koa zany amin'ny faefapolo taona nanaovako ny taranja tsipikanety be dia izay no anaovako an'ilay concours amin'ny 26 et 27 septambra ho avy izao sy anasako ny mpiara-pilalao rehetrarehetra sy ny namana rehetrarehetra na any amin'ny faritany zany na ny hita-toerana. Misy loka goavana dia goavana no miandreo satria manodidididina amin'ny 25 millions FMG eo zany izy. Misy moto zay mbola misy moto ihany fanaon'olona joke fa ty indray Yamaha Vino anisan'ny tena moto farany momba tsara zany le izy. Dia prix misy télévision, écran plat, coupe, ny sakafo dia manentana an'le namana rehetrarehetra zany mba handray anjara amin'io. Dia efa misaotra mialohany zany an'leo mpanampy sy ministère lehibe rehetrarehetra zany. Dia manome fotoana zay amin'ny 26 27 septambra ho avy zao eo amin'ny Mahamasina nanovana ny inscription. Efa misy numéro mo zay mitondra ny lalana 033 04 036 39 afaka atsona raha misy ny zavatra ilainareo fanambarana zany na tianareo fantatra momba n'le déroulement le izy. Dia doublette izy amin'ny concours open mahazo mandeha anjara daholo ny rehetra. Dia misy koa ho an'ny vétéran, junior, dame izay doublette ihany kokoa zay misy amboara farany hoe afaka hoe tsara dia manentana antsika rehetrarehetra zany mba handray anjara amin'io satria namana ny tena dia mba mila namana koa mila fanohanana sy fandraisana anjara amintsika rehetra. Ya, nisan'ny hoe ela tao anatin'izany taranja tsipikanety be zany ianao Honorus, fahitanao ny tsipikanety be malagasy amin'izao fotoana. Le tsipikanety be zany amin'izao fotoana izao azo lazainy hoe mivoatra nefa mbola azo lazainy hoe mety misy tsy mety kely angambany satria raha jerena ankapobeny le izy le eo amin'le ambiance zany taloha mba tsaratsara ihany. Amin'izao fotoana izao zany le tanora ankehitriny raha vao mifoava hoe malaza tsy tsara zany izy dia tsy mandavataona iny zavatra iny fa misy fetany ihany. Fa raha izay tamin'ny taloha raha ohatra hoe nalaza zany dia tananay foana le performance zany amin'le fanajana le maha sport azy fa tsy atao ambany zavatra. Izay zany hitako hoe misy différence kely fa ananantsika malagasy zany ny tanana sady eo anatrehan'ny fédération malagasy koa zany dia efa azo zany fa misy ny fanampiana sy fanohanana zany dia efa isaorana be.